Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, an'olotro anao ny vaovao. Samy makao azy ny solombamboaka miankina amin'ny antoko politika tahaka ny la NMP na ny nouvelle majorité parlementaire Entsimbazaza miandry aorian'ny fananganana gouvernemanta vaovao ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny miram-pirenena andaniana ny tetoloam-panjakanana sy mpantsina 2024. Tsy vaolana ny fikitiana lalam-pandroenana hoy ny antoko HVM sy manaiky ny faniliana azy ireo anatin'ny fananganana ny rafitra mahaleotena amin'ny fifidianana antoko politika tsy hitondra makany amin'ny fametrahana fifidianana tsy mitaniry ny fandraisana anjara ny antoko politika ao anatin'ilay rafitra mahaleotena vaovao hoy ny avy eo anivon'ny KMF Knoe. Etsiky ny mpianatra nahazo fafana vonjimaiky Jean-Pierre ary notsabony amin'ny HGR no nidarika sy ny herisetra nataony mpitandro ny filaminana. Fanakorontanana sy fanonganam-panjakana no heloka hiampangana azy raha ny fanazoan'ny mpisolo vava raha pitso amin'ny iray ora ny fitsarana. Raha tokony hodiovina isaky ny telo taona farafahakeliny tsy misy mijery amin'izao fotoana izao ireo lakan-drano lehibe mamakivaky ny renivohitra hatramin'ny taona 2024 nanadiovan'ny ministera ny fanajariana ny tany izany manome iray volana sisa ny fitondram-panjakana anaovana izany efa manasady ny karan'ny rano amin'ny firitsahan'irana mitonina amin'ny faritra Ivamaro. Any ivelany 500 isan'andro ireo mpitsompinenana no afaka miditra ny Allemagne manomboka izao. Mandidina ny valohetsy no raisina amin'ity taona ity avy any Syrie mandalo any Hongrie avokoa ny ankamaroan'ny mponina mpifindra monina. Ny an'olon'izay rehetrany. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo-anao an-trano ho an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Mahavariana andriady ity manadio rano. Efa fanokisan'andro tia. Mba aiza moa izay zafikeliko izay? Ao ambadika izy neny. Dia tsena kizava andao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, tia raha jerendry e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko.
tsara vinanto raha izany a za koa zany ampiasa an'ity isan'andro ampiasao isan'andro Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Bowlay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy Savy Zary Rive Alexia Patrika no anarako tamin'izaho tô a niotina ty vehivavy tokapo amizao tsy afenina fa manankarentsika tsy misy mahaory aloha e de mba ozy ny natafanavy tamin'izaho mbola bantikely a vao nisy tsy netinety tonga dia manantona tao preso tapa-kevitry fa hagnano dépistage nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely a dia milamitsaina Savy Savy Zavy tanora salama tanteraka ny nofinofy Savy assureko kokoa no aviko rehefa milamitsaina aleko manatona atao preso Vacances Mlai, Araroto ni illimité night, illimité daholo ny SMS. Signante. Makany amin'ireo best friends telo safidinao mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ianga ny 224 étoiles 3 Mlai Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Dia mbola faly tafaraka aminao indray tompoko klasy tompoko vavy amin'ity takariva ity miarabanao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isatarantsika izany avy hatrany ny lafiny politika samy manana ny lalany sy ny safidiny avokoa ireo solombavambahoaka eo anivon'ny NMP na ny nouvelle majorité parlementaire manomboka eto raha nambaran'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko politika maro samihafa androany. Malalaka amin'ny hevitra hotohanina ny solombavambahoaka raha nambarany avy amin'ny antoko tim. Efa mizara kosa ny hevitra raha nambaran'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko mapara raha avy hatrany ary ny fanadiadiany Zora Kotondrina. Raha ve izany ny nouvelle majorité parlementaire na ny NMP1 izay nahitana solombavambahoaka 570 taorian'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement Taravelonarivo. Raha ny zava-misy ankehitriny aloha dia efa samy maka ho azy ireo solombavambahoaka miankina amin'ny antoko politika ireo. Ireo avy amin'ny antoko politika lehibe no nahitana taratra izany raha toka mangingina ireo manana solombavambahoaka vitsy. Ho an'ny mapara ohatra nanambarany solombavambahoaka maharambin-dalana Espérant fa samy efa manana ny foronany ny solombavambahoaka taorian'ny fifidianana. Dia mbola eo ihany koa zany ilay fifandraisan-dahatra anatiny ato satria fantatsika fa misy ilay nouvelle majorité parlementaire tato. Dia izay nouvelle majorité parlementaire zay zany amintsika miresaka zao koa zany mety mizara anankiroa satria ilay nouvelle majorité parlementaire samy manana ny objectif zany tsy mitovy. Misy le anankiray ato ny hafa le anankiray ato hafa.
dia io zany tsika zao na dia tsy mbola mety manazava mivantana izay efa fivakisan'ny NMP1 izay aza nisy olo-mavim-bahoaka sasany efa manamafy ny fisian'ny géométrie variable ao amin'ny anteny mera-pirenena ny fanambaran'ny filoham-pirenena fa efa nisy ny solo-mavim-bahoaka nanao soni miisa 90 manohana fandaharana asany ao anatin'ilay nouvelle majorité présidentielle na ny NMP2 hatreto aloha efa tony tsy misy intsony izany NMP izany raha ho an'ny antoko-tim miankina amin'ny votoatin'ilay voalaza fa mémorandum de stabilité ny firean-kevitra izy ireo raha nambaran'ny solo-mavim-bahoaka Kirivo Randrianarsoa androany zay mino sy manantena fa zay koa ny programma eto filoham-pirenena dia manampy zahay tsy voatery manao fisoloha zay raha tsy tia nanao sonia dia afaka manampy fa fangatanay fotsiny dia tsotra raha tena asiana le pacte de stabilité dia asehony rehetrarehetra dia osiniaviny rehetra raha mety raha tsisy io dia aza lehibe na araka ny teniko teo ny vahoaka malagasy fa raha zahay député tim na misy ny pacte de stabilité na tsisy ny pacte de stabilité fidianan'ny olonay hifidin'ny lalàna rehefa mety ary tsy mifidy rehefa tsy mety hatreto aloha izany raha ny fanadihadiana nataonay miandry aorian'ny fananganana gouvernemanta vaovao ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny mera-pirenena fivoriana izay andaninan'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana 2022 ny zava-misy very ny mpanara-baovao sy ny olo-pirenena hoe manaraka lalam-pandrenana ve ity sarisary politika misy eto amin'ny firenena ity mbola misy lalam-pandrenana ihany ve eto amin'ny firenena andrasana ny toy ny raharaha mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany mirona mankany amin'ny fanoloana gouvernemanta ny fizotra ny raharaham-pirenena ankehitriny hatramin'izao anefa tsy mbola mazava izay tena manana ny maro an'isa araka ny voalazan'ny lalàna fa afaka manolotra izay anaran'ny prime ministre izay ankilan'ny filoham-pirenena mitady ny hevitra rehetra ananana ny maro an'isa amin'ny alalan'ny iray mémorandum de stabilité ankilany kosa ny mapara mbola milaza fa izy ireo no manana izay maro an'isa izay ho an'ny mpandinika ny raharaham-pirenena kosa tsy azo iodivirana ny fiaraha-mitantana ao amin'ny gouvernemanta vaovao fa najajiny herinirina rabary raha tsy ivony efa mananika ny 90 ankehitriny ireo solo-mavim-bahoaka fantatra fa nanaikina anao soni ilay mémorandum de stabilité avy amin'ny filoham-pirenena izany hoe mihevaeva indray ny resaka maro anisy eny amin'ny anteny mera-pirenena tsy mbola fantatra mazava ny hoe iza marina ireo 90 nanao soni ireo ary iza ny mbola tavela ao amin'ilay nouvelle majorité parlementaire iza ihany koa ireo solo-mavim-bahoaka ambiny tsy milaza ny heviny hatramin'izao milaza ny mapara fa izy ireo no ara-dalàna tokony hanolotra izay anaran'ny prime ministre izay raha toka ho avy izay fikitiana ny gouvernemanta izay matoa ny solo-mavim-bahoaka nivadika tamin'ny filoha ka lasa nanongana ny filoha tokony nandeha ny tena zany ny filoha sy ny fitondrana amin'ny ankapobeny fa tsy amin'ny alalana letrezana no hijanonany amin'ny fitondrana ny gouvernement efa tsy misy majorité araka ny voalazan'ny lalam-panorenana tsony tokony efa rava zany io gouvernement io ary ny fiverenana amin'ny fanajana arabaky teny ny lalam-panorenana ny vahaolana ampandroso sy ampandeha ty raharaham-pirenena ity fa tsy io fihetsika io zay vao mainka miteraka crise politique tanteraka hatramin'izao tsy mbola fantatra izay tena votoatin'ity mémorandum de stabilité ity eny ihany koa nefa fa efa maro amin'ireo solo-mavim-bahoaka ao amin'ny armada toy ny an'ny atoko maintso sy ny an'ny mapara no efa nanao sonia an'ilay mémorandum ny fantatra kosa dia hoe misy tambiny ho an'ireo solo-mavim-bahoaka ny fanaova-tsonia izany efa maro ireo mpanao politika ny laza fa tsy tokony amorona izay maro anisa ho azy izay intsony ny filoham-pirenena ho an'ity mpandinika politika ity kosa tsy maintsy hiditra amin'ny fiaraha-mitantana ny filoham-pirenena amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao raha tiana hisy ny famarina toerana dia tiana ilaina ny mampifondrona ny hery ao anatin'ny gouvernemanta mba hisiany fambiazana sy fahatokisany mpamatsy vola iraisam-pirenena dia io gouvernemanta iraisany io zany a no anatanteraka ny politika mpampandrosoana na ny plan national de développement ka samy mitondra ny anjarany a brikiny sy fahaizanao tsirairay ny atoko politika misy a ao anatin'ny assemblée nationale sy ny antoko hafa vonina ihany koa zany inona moa ny tena ilana an'le hoe gouvernemanta iraisana satria tsy mahavita tena itsika eto Madagasikara eo amin'ny teti-bolam-panjakana entina anatanterahana ny paikady mpampandrosoana na ny andoavana ny volana ny fanjakana zany amin'ny ankapobeny raha ny fanadihadiana natao dia aorian'ny 12 ny volana septambra ho avy izao no iroso amin'izay fanoloana gouvernemanta izay ny filohan'ny repoblika izany hoe miandry ny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy hijerena izay antoko politika matanjaka hitadiavana fiara-miasa
Amaranantsika izay lafiny politika izay mitana ny heviny ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena tsy hitondra mankany amin'ny fametrahana fifidianana tsy mitanila ny fandraisana anjara ny antoko politika ao anatin'ilay rafitra mahaleo tena vaovao iny avy eo anivon'ny KMF Knoe. Etsy ankilany anefa ireo antoko politika manizingizina fa izy ireo no mpisehatra voalohany amin'ny fifidianana ka tokony tsy ho voailika ao anatin'ity rafitra vaovao ity. Ho an'ny antoko HVM kosa tsy vahaolana ny fikitiana andalam-pandrenana arahoary ny fanadiadiany Ernirina Rabary. Adihevitra teny amin'ny hôtel Colbert omaly ny mikasika ny fanambarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny tsy tokony andraisan'ny antoko politika anjara ao amin'ny fandrafetana ny rafitra mahaleo tena vaovao isolon'ny senita. Ity fivoriana no tanterahana omaly ity izay ambaran'ireo mpanao politika fa anlalatokana fanamahita taratra izay fifandanjahan-kery politika izay eto amin'ny firenena. Diso hevitra ny fiarahamonim-pirenena hoy ny filohan'ny antoko Mamafisoa. Malaza tamin'ny kampana teo dia tsy ny parti politika rehetra fa misy aklafo kely hafa koa sy atao teknisianina hafa koa zany angalana ny sosikevina ary izay fangalana sosikevina izany amiko ny very fa zava-dehibe satria izay zavatra izany tsy ampy dia eto amintsika zany raha resaka raha firenena. Etsik'elan'izay nefa ny avy eo anivon'ny KMF Knoe milaza ny mifanohitra amin'izay tsy afaka manome antoka ny tsy visin'ny fitanilana eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fidiran'ny antoko politika ao anatin'izay rafitra vaovao izay raha nambarany filohany ity fiarahamonim-pirenena ity hatrany afaka mandefa solotena kosa nefa ny antoko politika rehefa ho avy ny fifidianana raha nambarany. Aminay zany izay zavatra izay tsy misy fandilihana mihitsy fa tena atao hoe miaraka manatanteraka an'ilay asa ao anatin'ilay izy fa ny mety fanambarina kely fotsiny dia anisan'ny zavatra tsy mampandeha ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ny fisiany atao hoe conflit d'intérêt. Zany hoe zany raha ohatra ianao ka sady mpilalao no mpitsara dia anisan'ny zavatra tsy mampandeha ny raharaham-pirenena zany ary lasa sakatsakana ao anatin'ny toe-tsaina rehefa handray fanapahan-kevitra ianao satria sady misy tombontsoanao amin'ilay organe misy tombontsoanao amin'ilay parti politika izay ianao ifaninana amin'ny fifidianana anankiray. Ankoatr'izay dia isan'ny hevitra ny vohitra teny amin'ny hôtel Colbert ihany koa ny tokony rosoana amin'ny fanovana lalam-pandrenana mialony hanoloanan'ny senita. Ny fifidianana senatorialy kosa no tokony masoana hoy ny filohany atoko HVM. Araka ny nambaran'ity minisy-mpanjakana ity mbola lavitrezaka ny atongavana amin'izay fikitiana lalam-pandrenana izay. Ka io tsika tsy maintsy fandanjalanja mpanao politika. So dia azo ampiarahana zany adihevitra zany adihevitra moa zany mety misy matsara misy maratsy an'ilay constitution fa zay HVM kosa aloha dia miteny hoe alao mba hijery hitodika any amin'ny fampandrosoana ihany koa satria zany zany dia milaza hoe ajanona ahemotra indray ve zany ny senatorial nefa satria io zany ny voalohany satria tapitra zay le fehimpotoanan'ilay senité dia hatraizandray zay zavatra zay raha ny lalàna tsy maintsy vitaina mialohan'ny voalohan'ny volana novambra ny fifidianana senatorialy hialana amin'ny vanim-potoanan'ny orana izay raharan'ny lalam-pifidianana tsy ho azo anaovana fifidianana raha tsy noho ny ameana. Ratsorina zany dia 2 volana na 90 andro sisa no ananan'ny fanjakana malagasy ametrahana ny rafitra isolon'ny senita sy anaovana ny fifidianana loholona izay tsy ahitana mpifidy lehibe afa-tsy mpanolo-tsaina sy ben'ny tanàna ary député. Fanontanian'ny mpanara-baovao ny hoe voasasa ao anatin'io fotoana io ve ny lamba maloton'ny senita tamin'ilay fifidianana kominaly farany teo. Vita ao anatin'io ve ny fitsiriana ny fampiasam-bola nataon'ny senita sy ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna averina. Sa avy hatrany dia avalina ny fotsiny ny senita izay nampiasa volam-bahoaka sy volam-panjakana tamin'ireny fifidianana ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray nahazo fahafahana vonjo maika i Jean-Pierre izay natolotra ny fampanohavana androany raha ampitso amin'ny iray ora kosa ny fitsarana azy. Fanakorontanana sy fanonganam-panjakana no eloka hiampangana azy raha ny fanazavany mpisolo vava no ny toe-pahasalamana naterina teny amin'ny HJR avy hatrany izy. Laza nefa ny mpitandro filaminana fahasalama tsara ny tenany ary tsy nisy fampiasana teaser omaly nandritra ny fisamborana azy. Manameloka tanteraka ny fihetsiky ny mpitandro filaminana nandritra ny fisamborana azy teny Ankatsomaly ny mpianatra namany Aratsika avy hatrany ny fanadiadiany Gaetan Andriantsilavo. Mbola tsy afaka nandeha nandringa Jean-Pierre raha nivoaka ny fampanohavana io hariva io. Nentin'ny mpianatra namany teny amin'ny HJR avy hatrany izy tsy hitany nalehany kirarony rovitra ihany koa ny kitapo teny aminy.
Teny Betongolo nanaovana famotorana azy taorian'ny fisamborana omaly. Mbola niarany tefa-tsofina izy teny araka ny fanadidinana nataonay. Nilaza ny mpisolo vava fa elo karoa no hiampangana azy, fanakorontanana sy fanangoanam-panjakana. Tsara marina fotsiny hoe le fihetsiketsehana nataony zany tsisy autorisation lazaina koa izy fa hoe nafaneratsirana mieritreritra koa hanonga-panjakana zany fampangana azy ka ho hitantsika dodolo zay rehetreritra zay rapitsy fa any fitsarantsika miaraka mifankahita amin'izy ifanazava ao rapitsy zany. Ankoatr'izay, Torabato nandrehitra fandorana ny université ary fanakorontanana no hiampangana azy hoe ny mpitandro filaminana. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanaovana fihetsika tahaka an'ireny ny mpitandro filaminana, isoroana ny mety ho fahampotehana maro raha ny fanazavan'ny kolonely Ravoavy Sambatra, komandany zandarmaria pirenena Analamanga. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy nisy fampiasana tazera nandritra ny fisamborana azy. Marina mety hoe misy olona miresaka tokoa manao commentaire ny fomba nanamborana azy. Fa ho anay ny fanamborana olona dia miankina amin'ny fihetsika olona ray sy ny atao hoe mety hotrangan-javatra miseho ao anatin'ilay fanamborana. Inona moa zany raha ataoko mahitsitsy kokoa iezanay esorina ny loza rehetra zany arovana tsy ho iseho ao anatin'ilay fanamborana. Izany mahatonga ny fanamborana atao farany aingana ohatra. Iverenantsika kosa ny zavanitranga omaly, ny arahany rehetra nahita sy naheno ny feon'ny tazera nampiasaina. Rehefa nisainay mpanao gazety araka ny feo voarakitry ny fitaovam-piasana toy ny caméra sy ny dictaphone dia 5 no nitorana tamin'ny tazera i Jean-Pierre Omaly. Ny tazera izay mety hamoaka herinaratra hatrany amin'ny 500 volt ary mamely avy hatrany ny retsiky ny atidoha ka mahatonga ny olona vony tsy ho afa mihetsika avy hatrany. Ny zava-misy tahaka izao no tokony hijoroan'ny fiarahamon'ny pirenena, ny ray aman-dreny mijoro sy ireo mpiaro-ny zon'olombelona eto amintsika, hoy ny mpandinika politika iray. Aiza daholo le ray aman-dreny. Misy ray aman-dreny voasorotry ny lalam-pandrenana. Ao le ray aman-dreny ara-panazy efa hoe nilazan'izany fampihavanan'izany. Ao le ray aman-dreny efa hoe nijoro tamin'izany, nisy koa ray aman-dreny tsy mbola hoe nijoro. Eketsika ave sa mampangina sy mampanampitsofina tsy te hijery ve tsika ka tsy te hiteny manoloana izao herisetra mihoapapana fa potika maha-olombelona ary rava tanteraka ny malagasy. Raha mipitso amin'ny ray oratolakandro no anatanterana ny fitsaranan'i Jean-Pierre araka ny vokatry ny radio izay natao tetsy amin'ny ASJR, traumatisme multiple amin'ny lohany, amin'ny vatany ary amin'ny tongony no nanjo azy. Fa ankoatra ireo mpianatra namany Jean-Pierre izay manameloka ny mpitandro filaminana dia nilaza ny itory ny mpitandro filaminana ihany koa ny avy eo anivon'ny CSS faritra Antananarivo manoloana iny tranga omaly iny. Iverina kosa ny fampianarana manomboka androany raha nambarany avy eo anivon'ny CSS. Ny toy ny hetsika ireo mpianatra androany, tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny voasambotra fa nadiadiany Zora Kotondrina. Ny lanja Sorabaventy, ny tabataba ary ny Torabato ireo mpitandro filaminana, io no nanehoan'ireo mpianatra tena katsony tsy fahafaliany manoloana ny fomba nisamboran'ny mpitandro filaminana Jean-Pierre Omaly. Nanao fanambarana sy nanameloka ireny fihetsika ireny ireo fikambanan'ny mpianatra androany. Fampiarana ny herisetra natao tamin'ny mpianatra namanay Omaly dia maneho ny tsy fankasitrahana, maneho ny hatezerana izay mpianatra. Tsy rariny ary tsy manaja ny zon'olombelona ny fampiasana hery famoretana atao amin'ny mpianatra. Stylo, taratasy, kahie ny any anatin'ny kitapon'ny mpianatra tompoko fa tsy manana antsy ireny na basy fampiasana materaky. Mpitandro filaminana firy mpianatra ray malahelo izahay maneho ny tsy fankasitrahana an'izany tsy dahalo izay akory hoavin'ny firenena izahay fa tsy fahavalo-pirenena. Ny antsony amalin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bolan'ny fitakian'ireo mpampianatra mpikaroka ihany koa izy ireo. Androany manoloana ny fahatapahan'ny fianaran'izy ireo. Antony ambaran'izy ireo fa mahatonga ny fihetsiketsehan'izy ireo hatramin'ny Omaly.
le olana zany dia any ministère ny finance eto zany zahay dia miantso ministre ny finance raha resaka soniny anaovana solona n'le hoavin'ny mpianatra mba tsy rariny kosa le hoavin'ny mpianatra efa roa volana zay tsy nianatra dia eto zany zay miantso an'le tompon'andraikitra zay marianay manokana fa ministère ny finance manao sonia any lettre d'engagement zay antoka takin'ny mpampianatra CSS dia angatahanay zay zavatra zay mba hiverena fampianarana tsy misy atakandro. Mbola manameloka ny zavantranga omaly ihany koa ny mpampianatra mpikaroka avy amin'ny Université Antananarivo. Nanatotosa fivoriana izy ireo ary nanambarany tsy anaiky mora sy itoro ireo mpitandro filaminana manoloana ireny fihetsika ambaran'izy ireo fa mandika ny zon'olombelona ireny. Zay zany dia manameloka amin'izany herisetra izany ary tena tafitohina dia tafitohina ny CSS eo anatrehany reny fihetsika ireny. Aminay ireny dia fampisehoana fahalemena avy amin'ny mpitandro filaminana koa ary ny CSS n'Antananarivo izay nivory androany aza dia nanapa-kevitra fa hametraka fitoriana mahakasika ny herisetra natao tamin'ny mpianatra iny. Nanohy ny hetsiny ireo mpianatra taorin'izay fanambarana izay nitorabato sy nandrehitra kodiarana teo amin'ny vavahadin'ny Université Nakatso. Amin'ny ankapobeny lamina ny tena toerana na Denisy aza ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo mpianatra. Tsy nisy ny voasambotra, tsy nisy ny naratra. Saika tsy nihetsika teto amin'ny fiantsonan'ny bus koa ireo mpitandro filaminana. Rava ny hetsika rehefa nandrosona mon'ny afo taty ambavahady ireo mpitandro filaminana. Iverina kosa ny fampianarana manomboka androany raha ny fanambaran'ny avy eo anivon'ny CSS sampana Antananarivo. Saingy mbola mitohy kosa ny fitakian'izy ireo. Mbola mipetraka ihany koa ny fepitaona hatramin'ny 14 septambra omen'izy ireo ny fitondram-panjakana hanaova-tsy ny ilay fifanarahana amin'ny ministera. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray vola notrosaina hatramin'ny fotoam-pitondran'ny Didier Ratsiraka faharoa izany hoe tamin'ny taona 1970 sy 700 no mbola averin'ny malagasy ankehitriny. Samy nitrosa tamin'ny vahiny avokoa ireo mpitondra ny fandimby teto. 7 miliara dolara ny tros nampidiry ny fitondrana ravalomanana ny Madagasikara, manodidina ny 9 miliara dolara kosa ny tros niditra tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny fotoanandro ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Ankehitriny hiditra amin'ny fitrosana ny ivelany ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana izao, tsy mbola maharaka ny fanefana trosa ny vola sy ny harena vokarina atao anatiny, arahoary ny fanadihadiany Michel Arnarzona. Hatramin'ny taona 2024 no efa tato fitrosa 3 hetsy ariary mahery isan-taona ny malagasy isam-batan'olona raha ny vola notrosainy ny fitondram-panjakana malagasy ny fandimby. Ny fitondrana tetezamita ihany no tsy nampidi-trosa tamin'ny firenena malagasy ary isan'ny antony tsy nanekeny ny sehatra iraisam-pirenena ny mpitondra tetezamita io toe-javatra io ny pahay toe-karena iray. Ankehitriny manoho io lalana io ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay mikasa hivarotra bloc pétrolier miisa enina mba ahafahana mitrosa 300 tapitrisa dolara. Io voatonga io tsy mahavitiny eto satria nahoana voatonga io dia troan'ny misy ampiasaina aloha voatonga io dia troan'ny midy angata amidy io dia atakalo ny vola gasy raha tsy ampy ny vola gasy opératany manao création monétaire izy zany hoe volantsika ihany nomeny antsika fa ny devise ohatrany hoe omena azy fotsiny. Mariako fo za hoe 300 millions de dollars io tsika nge tamin'ny andron'ny filora valomanana efa 7 milliards de dollars ny trosa. Nisy impact avy eo, nisy fetraka avy eo tany amin'ny fiainam-bahoaka tsy nisy na iray ary dia hoe raha 7 milliards tsy nahavita na nanamboatra ny centrale ny Jirama raiky io azy inona ny vitany 300 millions. Any io angambontsika iverenan'ny hoe responsable pacte responsabilité hoe asodikany marina hoe olona responsable marina ve no mitondra eto sa olona irresponsable. Mizara roa mazava tsara ny trosan'ny Madagasikara, ny trosa amin'ny any ivelany sy ny trosa atao anatiny any. 570 isanjato ny trosan'ny fanjakana no avy amin'ny findramam-bola amin'ireo firenena matanjaka. Hatreto manodidina ny 7 miliara ariary izany raha toa ka 520 isanjaton'izany no trosan'ny banky iraisam-pirenena hatreto sarotra ny alàn'i Madagasikara amin'ny fampiasam-bola avy any ivelany raha ny fanazavan'ny pahay toe-karena iray. Ny investissement étranger moa zany ny arak'izay izy hoe investissement étranger dia misy fidiram-bola avy any ivelany. Tsy hoe tsy afa-miantsika fa tena mbola ilaina ny fidiran'ny vahiny zany hiasa sy hitrandraka andraraha eto amintsika. Satria inona ny antony eo aloha zany le hoe tsy fananantsika kalitao eo amin'ny sehatry ny zavatra vokarintsika sy ny amiditsika.
zay zany anankiray dia eo ihany koa ny mbola tsy fahazakatsika ny fivelarana ny fandraharana any amin'ny 13 faingo efatra isanjato ny volanindra amin'ny fanjakana no misana ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa 2 isanjato ny fahasalamana ary latsaky ny 2 isanjato ny fampianarana ary ny 10 isanjato mahery misana ireo sehatra hafa tahaka ny karama sy ny maro isan-karazany hatreto tsy vahaolana ho an'ny firenena nefa ny fitohizany trosa etsero misy mihitsy afaka milaza androany na iza ary mino fa namako Jean-Jacques Ratsetsoana miteny hoe afaka mahita vahaolana tena maharitra fa misy tokoa vahaolana zay tsy maintsy tokony atao anatin'ny faran'izay fiezaka misy vahaolana zay tsy maintsy vahana ao anatin'ny ivoezaka sy lava ezaka ka amintsika amin'izao fotoana izao zany dia zao hoe ny mampatahotra dia hoe rehefa isy ny vahaolana dia aiza FMI aiza ny banque mondiale aiza ny tonga dia izay le vahaolana zany hoe le olona zany tsy mieritreritra hoe ahoana ny ahafahako manao an'ity fa dia hoe aiza le mpamatsy vola dia na tsika malagasy aza lasa vonon'izay savo zay hoe aiza ny mpamatsy vola ka dia ary tena io zava-doza satria zao tady teo fa le izy ataontsika hoe mpamatsy vola fa reo mpampindram-bola reo tsy maintsy averinao amin'ny volany na afaka 10 taona io zany hoe mety za no mikipo masoko tsy mahita an'izay fa ny taranako no mahita an'izay zava-misy ankehitriny tsy mety mandrotsaka ny volana mpanantenana ny banky iraisam-pirenena na ny tahirim-bola iraisam-pirenena fifanarahana sy fampanantenana no betsaka saingy tsy mbola mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpamatsy vola loharanom-baovao akaiky ny Masio Vovainy maro no nahafantarana fa tsy mbola maro toerana ny governemanta tsy mbola mipetraka ny fitoniana ara-piarika arena ilain'izy ireo ary firenena voasikajo isany mbola ahina mafy isokorotana politika eto amintsika lafo vaovao hafatanteraka kosa indray androany no nisantatra ny taom-pianarana vaovao 524 424 ny sekoly école de la francophonie eny Akadimbahoaka sekoly fianarana mampiasa ny teny frantsay sy ny programa mpampianarana frantsay mpianatra mandidina ny 300 isa no ao amin'ity sekoly ity miatomboka amin'ny petite section hatramin'ny cours moyen 2e année na ny classe de 7e 520 hatramin'ny 20 ny mpianatra amin'ny classe iray ao amin'ity sekoly ity ankoatra ny fianarana sy ny programa mpampianarana isaky ny klasy mampiavaka ity fianarana ity ihany koa ny fisiany activité parascolaire na ny hetsika fialamboly sy fanabeazana toy ny fampiarana ny teny anglisy mandarin ny informatique ny dihy sy ny lomano manana piscine cantine ary bus scolaire ny sekoly ho andreo mpianatra ao aminy miara-miasa akaiky amin'ny sampana ara-kolotsaina ao amin'ny maso ivo frantsay ihany koa na ny école de la francophonie ary afaka mifindra fianarana ny frantsavy hatrany izay mpianatra avy ao aminy nanomboka ny taona 770 sy 790 no efa nisy ny école de la francophonie eny Ankadimbahoaka lafo vaovao tanteraka afa kosa indray ranomadinika teny Analakely no narantsika omaly mbola hijanona ihany sika androany ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny asa tanana vita amin'ny hazo indray no entina aminao amin'ity hariva ity no ny fitaizana fonikely no antony nanosika ity raim-pianakaviana ity miaritra ary ny velona anoho izany hatramin'izao fotoana izao hoentiny Mikaela Ramarolahy aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity kosa ny makasika izay Irakotor sy Prosper mpanao asa tanana iray etsy Analakely. Asa miavaka iray ny zava-bitan'ity raim-pianakaviana ity. Asa vita amin'ny hazo, araky ny hita, ny hazo no akora fototra izay alaina any amin'ireo mpivarokazo ny sotry, ao ihany koa ny lakôly. Izany fototry ny endriky ny asa ity fitaovana iray ity, izay namboariny ity raim-pianakaviana ity ihany. Mahavarina ny fahaiza-mikirakira izany fandidiana hazo izany ary misy karazany maro ireo zava-bitany. Io zany rehefa ohatra hoe tian'le olona izy dia mba hikomande ohatra ity fa mba ho voay kely ty. Fa rehefa ohatra hoe manao aingaingety fotsiny zany zay ohatran'izao hoe tianao jesoa dia mitony zany tsy ity ihany fa misy kerakely, misy sarotrano reny.
manjify ity karazana asa tanana ity avokoa na ireo vahiny mandalo na ireo malagasy monina ny ivelany. Ety Analakely no ahitana azy, ary ety ihany koa izy no mandray komandy. Haingon-trano, fanomezana, ireo no maro manao komandy eto amin'ny Rakotoarsoa. Ary ny fotoanan'ny fety no mampiakatra ambony ny isan'ireo mpanjifa. Kera ihany dia bonne fety mama dia ngamba teo amin'ny tapa-bolana teo ngamba teo amin'ny 300 teo ny indriana taminy. Tsy misy asa ratsy kosa saingy ny filofosana amin'ny asa tena no tena zava-dehibe. Isan'ny olana ankehitriny ny tsy famarinam-potoana ataon'ireo mpanao asa tanana samihafa. Ny fananana toe-tsaina ampanajana, ireo mpanjifa kosa no tsy ambarately ny asa. Fotom-pisainana fony kely kosa no entiny miatrika ity asa ity isan'andro. Kindray arakaraka le olona mikomandy ka. Ohatra hoe mikomandy le olona zao mba sary tiako mety ho tafavoaka ve? Dia jereko le izy dia rehefa tafavokako dia manaiky aho hoe tafavokako. Fa ny style anay zany forme baiboly sary trano dia Madagasikara de cœur. Tsy nisy fianarana manokana ary fitoana nanaovan'izany asa izany ankehitriny. Manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 4 ariary ny vidin'ireo haingon-trano na fahatsiarovana samihafa ireo. Mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany iray volana sisa dia ho avy ny vanim-potoana ny orana izay hanomboka ny 1 Oktobra. Manamafy ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny mponina indrindra amin'ireo faritra iva. Efa hifarana ihany koa ny ririnina izany hoe ny vanim-potoan'ny maintany tsy misy hatramin'izao ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako sy ny fotaka maina any amin'ireo lakan-drano lehibe eto an-drenivohitra. Efa ela no nanaovana fangatahana ho an'izany hoy ny avy eo anivon'ny fokontany Manarotsoatsinanana saingy tsy misy valiny izany hatramin'izao. Ireo tatatra kely eny amoron-dalana sy ny any anaty tanàna kosa no anjaran'ny komina raha ny fanazavany taliany ny fanadiovana. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiany Gaëtan Andriantsilavo. Aorian'ny volana septambra miditra amin'ny fotoanan'ny orana isika, manay mafy amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sahady ireo mponina, indrindra ireo amin'ny faritra iva. Nazan-drano zao hiakatra tsy nadaholy indray ny lakan-drano dia mitondraka andrano dia lasa be da be le trabona ny olona sahirana mipetraka amin'ny tambary nefa be da be. Dia nefa zao ririnina tokony zao io ny anombo fa mifavaratra be indray vao tonga ny zareo miasa eo dia zara raha vita fotsiny io dia ny rano efa tondraka indray dia izay indray vao mikoropa. Ireo fakoty ivelany ihany araka izany no esorin'ny mpanadio. Tsy mbola nisy fanaovana cuirage na fanesorana ny fotaka manatsitsina ny tatatra hatramin'izao, na ho an'ny lakan-dranon'andre tany izany na ho an'ireo tatatra lehibe eny afovoan'ny tanàna. Ho aneto amin'ny fokontany Manarotsoatsinanana manokana izay ahitana zone tampon iray, efa ela no nanao fangatahana ny fanadiovana izy ireo saingy tsy mbola nahazo valiny hatramin'izao. Ty dia isa taona hitanao maniry-kiafina izy dia efa miezaka ihany moa manala an'le tsikiafina siana fa ny tena tokony andraikitra amin'ity zavatra ity moa dia ny Samva commune zany le Dobe fa ny anjaran'le fikambanana rehetra dia moa le canal tertiaire kely ireny dia ty zany no anjaran'ny Samva nefa ny tsy maharaka le piasa tokony raha ny eritreritra zany tokony isy olona permanent manao an'ity zavatra ity fa tsy atao bonsy tavanandro fotsiny le izy. Amin'ny ankapobeny karazany telo ny fikorianan'ny rano eto amintsika, ny antsoina hoe lakan-drano primaire toy ny Andriatany izay andreketany Apipa, ny lakan-drano secondaire na ireo lakan-drano mamakivaky tanàna izay andreketany Samva, ary ny lakan-drano tertiaire ireo lakan-drano kely avy amin'ny tokantrano tsirairay avy sy ireo eny amoron'ny arabe izay andreketany commune. Efa nisy hatr'izay ny fanadiovana sy ny curage hoy ny ao anivon'ny commune. Ary tsy miandry akory zay hoe reto tertiaire reto ihany no anay fa na ny Samva na ny Apipa rehefa misy ny azo hifanampiana dia atao le izy. Zany rehetrarehetra zany nefa mila fiarahamaisa amintsika mponina. Ny antony dia izao, itsika ihany no manary ireny fakotsika ireny indrindra ny sachet plastika sy ny tavoahangy plastika any anatin'ireny kanal ireny ka mahatonga an'izany ho tsetsina daholo. Isan'ny mampitarena ireo mpanadio raha ny fanazavana azy ny hoe any anaty tatatra ny mponina ny manary ny maloto rehetra. Eo ihany koa ny hoe mivantana amin'ny tatatra avokoa ny ankamaroan'ireo WC ny mponina ka mampanano sarotra ny asa fanadiovana. Efa nisy ny fotoana izay nanan-karaman'ny Apipan'ny tanora tsy anasa sanadio tatatra ary 7,2 isan-kerinandro ny fanarana tamin'izany. Taty aoriana nefa tsy nisy afa-tsy 2,2 isan-kerinandro izany. Tsy misy vola intsony izany ny Apipa raha tsy hivina. Tamin'ny taona 2012 ny primature lefitra misana ny fanajarena ny tany no nanao curage tetỳ amin'ny canal Andriatany izay nahafahana ny soroka nitondra drano tamin'izany fotoana izany. Tokony atao isaky ny 3 taona izany raha kely indrindra saingy tsy nataon'ny fanjakana tamin'ny taona 2012 dia ireny tondra drano tamin'ny fitomboan'ity taona ity ireny.
Faniroso tamin'ny fisariana faharoa isika mpanaraka ny lalao quiz school eto amin'ny Cool TV FM entina anampiana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao sy anamaivanana ireo ray aman-dreny amin'ny fanampiana ny fahazoana ireo fitaovan'ny mpianatra. Olona roa vaovao no nahazo ny loka tamin'ity andiany faharoa tamin'ny fisariana natao androany ity. Ny fizotra ny fisariana avy hatrany ary no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nahita ny valiny marina zany dia Andrianjato Artina monina ao Andavamamba J50D ny larana findainy moa dia tsotononetso dia ho adalainareo eto izy fa ho atsona ihany rehefa aveo izy zany. Ity ny larana voalohany. Mbola afaka fangaronao tsara mihitsy izy rehetrarehetra. Efa niova aloha tsika tamin'ity satria ny orona dia natao lehibehibe indray tamin'ny herinandro mantsy somary kelikely izy dia alaitsika indray arany manaraka izy indray ny tsara vitana voaray Mathieu anankiroa reny mila misafidy iray ianao. Izay dia alao alatsika amin'izay ny tapimason'ny Mathieu fa manjary sevitra eto izy mialohan'ny hanolonantsika ny manaraka dia i razanakombana mbola sonirina lalao monina ao ambany vato alasory lasory indray zany any tsara vitantsika manaraka lo E145 dia efa miarahaba fanontaniana vaovao no miandry ny mpifaninana manaraka amin'ity herinandro ity ny talata 9 septambra izao ny fisariana ny andray ny loka andiany fahatelo manaraka tsy aivina fa bonda sha iray etsy ariary isan'olona no loka azon'izay voasarika ao anatin'ny lalao olona roa isaky ny herinandro no voasarika ao anatin'ny lalao kizicool. Ny voalohan'ny volana oktobra izao kosa no andraisana ny loka ety amin'ny foibeny Kolo Ex Somagel. Ufany manana fidiran'ny mpianatra loka marobe no zaranao antsika mandritra ity lalao quiz school ity. Tsotra be valio amin'ny alalan'ny SMS ny fanontaniana mipetraka. Aresaka avy any ivelany kosa indray 500 isan'andro ireo mpitsamponenana no afaka miditra ny Allemagne manomboka izao mandidina ny 9 hetsy no raisina amin'ity taona ity. Ahitana paikady rahateo karena avy any Syrie nandalo any Hongrie avokoa ny ankamaroan'ireo mponina mpifindra monina ireo. Fa mialohan'ny tena maranana ny fampahalalam-baovao dia indro fitinina aminao ny mahatombo avao ny songadina tamin'ity takariva ity. Miandry aorian'ny fananganana gouvernemanta vaovao ny fivoriana tsaram-potoana eny anivon'ny anteny miram-pirenena andanina ny teti-bolam-panjakanana sy mpantsiana 2024. Nahazo fahafana vonjy maika i Jean-Pierre ary notsaboina teny amin'ny HGRR ampitso kosa amin'ny iray ora ny fitsarana azy. Manana iray volana sisa ny fitondram-panjakanana tanterahana ny fanadiovana ny tanàna sy ny lakan-drano. Efa manana aiasa ady ny iakarany rano amin'ny firotsahan'ny orana ny mponina eny amin'ny faritra iva maro samihafa eto andrenivohitra. Dia ny ihany koa tompoko klasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha ampitso amin'ny iray ora atoandro indray. Veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.